mikasika indrindra ny savorovory izay niseho teny amin'ny anjerimanontolo moa dia nilaza ihany koa ny misteran'ny fampianarana fa efa navoaka ny misteran'ny vola sy ny teti-bola sy vola natokana andohavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra miandry ny famohan'ny oniversitény Tetiandro izarana ny vatsim-pianarana araka izany ny onivo ny oniversité Anatananarivo eo amin'izay sihatry ny fampianarana azy ihany dia tsy maintsy sisy fiantraikany amin'ny Tetiandro mpampianarana ny fatapahana niseho noho ny fandalovany rivodoza ava sy noho ny fisian'ny valanaretina pesta raha ny nambarany teo anivo ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia hiembotra eo amin'ny roa herinandro eo ny datim-panadina mpanjakana Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Nasipany amorona roa herinandro ny datin'ny fanadina mpanjakana noho ny fisian'ny valanaretina pesta sy ilay rivodoza ava tao Madagasikara. Ava izay nandrava sekoly marobe teto Aminosy ka nitarika ihany koa ny fiaton'ny fampianarana ho an'ny mpianatra manodidina ny 7,700 eo. Araka ny nambaran'isy teo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena io maran'io tetsy amin'ny efitrano Paskoma etsy Anosy. Ahemotra roa herinandro zany fanadina-mpanjakana CPA sy PPC zany. Tsara marina moa fa ny calendrier scolaire na ny Tetiandro fampianarana dia tsy miova zany hoe ny ataontsika hoe fialan-tsasatra lehibe na grande vacances dia manomboka ny 4 aogositra fa kosa ireo mpianatra izay nala fanadinana no manao ataontsika hoe rattrapage zany hoe mbola mianatra 2 semaines en plus zany zareo mba ahafahany zareo manomana amin'ny antsarany sy andavany an'izany fanadinam-panjakana zany ka eto zany dia marina fa ny CPE fanadinana CPE dia atao ny talata 14 aogositra 2024 ny fanadinana BPC dia ny alatsinainy 3 sy ny alakamisy hatramin'ny lakamisy 1 septembre 2024. Marian'ny tompona andraikitra trany fa voakasika izany fanemoran'izany ihany koa ny fanadinam-panjakana CAEEP izay ho tototsaina nisy talata 13 sy alarobia 7 oktobra ho avy izao raha toka ny talata 20 sy alarobia 1 novambra kosa ny CAPEP. Noresina zao fanapa-kevitra izao mba hahafahana mampitovy lenta ireo mpiadina rehetra hiatrika ny fanadinana manerina Anosy avy amin'ny sekolim-panjakana sy ny tsy miakina.